Faly miaraba antsika rehetra, misaotra ihany koa ny Explorer Home tamin'ny fandraisana. Tahina Ramanatoandro ny anarako mpampianatra pikaroka ao amin'ny École supérieure des sciences agronomiques ao amin'ny Université n'Antananarivo. Mampianatra koa ako any amin'ny École supérieure du bois ny Nantes ny Frantsa. Nianatra tao amin'ny ESK Antanimena nanomboka 12e hatramin'ny terminal. Série C nataoko satria nanavalana ny matière scientifique tamin'izany fotoana. Dia avy eo nanao concours agro dia tafiditra ny fianarana ao amin'ny agro moa dia 10 taona. Roa taona sy tapany tronc commun, roa taona sy tapany spécialisation. Ny antony nidirako agro dia satria na dia mbola tsy dia tena nalaza be tahaka ny amin'izao fotoana izao aza dia tiako izany hoe fiarovana ny tontolo iainana, fiarovana ny ala. Dia rehefa hisafidy spécialisation dia logiquement zany eaux et forêts nataoko. Rehefa tonga ny 4e année dia nahazo bourse d'excellence tany amin'ny agence universitaire de la francophonie ako. Nahafahako nanao DESS aménagement intégré des territoires tao amin'ny Agroparitech tao Paris. Dia no taty Madagasikara vita le DESS namita herintaona le ingénieura sciences agronomiques option eaux et forêts. Tamin'izay fotoana izay nahita hoe tiako ny mbola hanohy fianarana, tiako ny nanao recherche dia nitady opportunité zany hoe inona no afaka ho ataoko. Dia teo zany nitretra hoe science du bois zany hoe ny hazo no tiako atao. Ny antony dia satria eto Madagasikara vitsy ny recherche amin'izany hazo izany. Ny FOFIFA sy ny CTFT tamin'izany fotoana zany hoe ny Tsirady no tena niasa nandritra ny taona maro tamin'io thème io, kanefa no ny tonga ny année 80 ans dia nijanona ry zareo, nisy gapina 20 ans zany tamin'ny recherche resaka hazo. Dia teo zany eritreretra opportunité ty dia nitady moyen zany dia nahita opportunité zany hoe andeha hanao stage ao Montpellier ako dia niverina nandeha nakany Frantsa nanao DEA sciences du bois tao amin'ny Université de Bordeaux 1 miaraka tamin'ny stage tao amin'ny Sirate tao Montpellier. Ny sujet tamin'io zany dia resaka hoe étude de la variabilité des propriétés physiques et mécaniques des bois d'eucalyptus du Congo. Vita izay dia nahita bourse nahafahako nanao thèse de doctorat tao amin'ny École des mines d'Alès. Ny nataoko nandritra ny 3 taona teo ao dia momba ny perception tactile et visuelle de la rugosité des bois de pin maritime usinés. Ny objectif zany dia hoe mba ahafahana manao hazo vaovao na manao ohatran'ireny le panneau reny nefa ohatran'ny tena hazo le izy fa tsy panneau be le hita hoe tsy hazo ohatr'izay le izy zany. Dia tao aorianan'izay nahita asa tao amin'ny IUT de Tarbes tao génie mécanique et productique nampianatra mathématique sy thermodynamique nandritra ny 2 taona tao sady ao no misy laboratoire usinage des bois. Dia avy eo niasa tany École supérieure du bois de Nantes nanomboka tamin'ny 2006 hatramin'izao zany. Nampianatra sciences et technologies du bois, identification des bois, panneaux et dérivés des bois ary koa gestion des projets. Fa taloha zany temps plein zao cours anankiray fotsiny zany ampianariko dia ny identification des bois tropicaux. Dia niasa taona maromaro tao zany dia nahita hoe ohatran'ny te hiverina amin'ilay fiarovana ny tontolo iainana izay tiako natao taloha. Dia teo zany no contacté taty amin'ny agro dia nasain'ny zareo nanao dossier dia voaray. Dia noho ny voaray ako dia juice teo Frantsa Madagasikara nandritra ny taona maro. Ny objectifako zany dia ny créer laboratoire de recherche atao amin'ny agro dia ny créer équipe de recherche ny former doctorant maromaro. Nandeha ny fotoana dia tsy développé tokoa les recherche teto. Dia teo amin'izay zany mila ny safidy hoe tsy maintsy nody taty satria raha tianam-bola dia se développer bebe kokoa ilay laboratoire dia mila présence effective eto an-toerana. Ny équipe koa moa efa nelehibe dia teo zany no nisafidy hoe andeha hanorim-ponenana aty Madagasikara indray tamin'ny 2014. Ny thème de recherche nay eto Madagasikara zany zao dia momba ny hoe ahoana ny valorisation durable an'ireo hazo malagasy ireo. Ina moa dikan'izany? Betsaka ny hazo eto, betsaka ny espèce kanefa betsaka koa ny pression. Ny objectif zany dia ahitana équilibre entre exploitation et valorisation. Ankehitriny mantsy tsy afaka ny teny hoe ny malagasy dia tsy afaka mampiasa hazo intsony satria mbola io zao no ampiasain'ny malagasy ankehitriny io no mora moa ny matériau alternatif koa polluant.
dia mila mijery zany ahoana mba ahafahana manakely ny pression any amin'ny ala, ahoana ny ahafahana mivaloriser ny déchet d'exploitation, déchet de transformation. Fantatrareo hoe fa any an'ala rehefa manao an'ireny traverse reny dia 800 ny azo very fotsiny any, mila mitady moyen tsika hivaloriser an'ireny. Ohatra koa zao hoe amin'ny palissandre zao mivitsy, tokony mahita espèce vaovao tsika nefa betsaka any an'ala ahafahana misubstituer an'ireny palissandre reny. Problème koa zao dia ny identification hoe inona zany bois de rose, inona zany bois de palissandre. Fantatra fa misy 48 espèces de palissandre et bois de rose, donc d'albergia ohatra. Dia ahoana ny ahafahana miidentifie ireo espèces ireo, ahafahana manao outil anampiana ny ministère sy ny douane manao identification d'espèces. Fiaraha-miasa miaraka amin'ny fac des sciences zany tantaraiko zany amin'ny resaka identification des bois. Zay zany no asa ataonay eto zao betsaka mbola challenge fa mahafinaritra le izy ary dia tena afa-po tanteraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo ekipako ireo, dia misaotra betsaka anareo ny aina.